Ny andro fa somary ova famindra kely indray tsika tsy toy ny mahazatra zany hoe tsy teto toerana ny evahintsika fa dia misy ny tafatafa izay fanaovana amin'ny alalan'ny antso antarbia amina aloha hevitra izay fanoresahana ateo tsisa tsy akory fa ny vahintsika fa Andriamatoa Elia Rabevahiny izay filoha nasionaly ny antoko otrikafo izay fampizara amintsika ny fomba fijeriny sy ny fivoarany izay atao hoe fanehoan-kevitra amin'ny tsy fankasitrahany na ao anatin'ny izany fisina tetikasa base tuliara izany asa efa vona ve namana teknisiana ampitapitao miarabanao Elia Rabevahiny tonga soa eto mifandarana inany vaovao. Rehefa vonona ianao dia afaka miresaka avy hatrany miarabanao Elia Rabevahiny. Ya miandriny zay fidirana amin'ny vatana zay tsika asa hoe efa vonona ve namana teknisiana anao fa afaka miresaka avy hatrany ny vahintsika satria ary nefa nivoalaza ateo betsaka ireo fanehoan-kevitra tetistero mahakasika an'ity tetikasa ty efa vonona ny vahintsika miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fandarana inany vaovao. Ya fantanina izay apetraka aminao mahafiloany otrikafo anao de hoe aiza ho aiza tompoko ny fivoarany hoe atao hoe tolona sy ny fanentana ataonareo amin'ny tsy fankasitrahanareo an'ity tetikasa base tuliara ity. Afaka miresaka avy hatrany Elia Rabevahiny rehefa vonona ao anatin'izay fampitam-baovao izay. Ny fantenina mipetraka ao anatiny dia tsotra fotsiny ihany no hoe aiza hoe zany fivoaran'le tolona sy atao hoe fanehoan-kevitra izay nataonareo amin'ny tsy fankasitrahanareo an'ity tetikasa base tuliara ity. Ya ny otrikafo koa moa zany dia isan'ireo antoko fantatra amin'ny fanoherana ny tetikasa base tuliara fa ankoatran'izay ihany koa eo le mahafiloa levitry ny fikambanana Masokoro sampana Antananarivo ny tena moa zany tamin'ity ndray mitoraka ity dia nanatrika tokoa zany izahay an'ilay fietsehana izay natao tany Tuliara tamin'ny alahady farany teo marina tsy izahay no nanomana azy izahay koa zany dia tsy isan'ireo lehibe nasaina amin'ny fanomanana n'ilay izy fa kosa zany tonga izahay na dia misy an'izay satria izahay dia isan'ny antoko sy amin'ny mahafiloa levitry ny fikambanana Masokoro sampana Antananarivo ihany koa manohatra an'io. Ny fanoherana an'izy moa zany dia tsotra mitsika raha miresaka fitrandrahana arena vaventy sahala amin'io zany dia efa manana ohatra tsika amin'ny hoe Ambatovia, efa manana ohatra tsika amin'ny QMM. Ny zavatra resahana moa zany dia ny hoe ampandrosin'ny toe-karem-pirenena io iteraka asa io raha ny tetikasa base tuliara manokana dia ny hoe iteraka asa io mididina ny 4,000 hatramin'ny 5,000 zay foana zany le fandresen-dahatra. Ankoatran'izay dia ny hoe misy vola hiditra io amin'ny kitapom-bolam-panjakana misy be dia be moa ny vola tonono ny fitondram-panjakana saingy nenay zany apetraka foana le fanamariany hoe na QMM na Ambatovia efa nanao an'izany fandresen-dahatra zany avokoa mialohan'ny idirany teto fa ny fanontaniana apetraka zany dia ny hoe efa 20 taona mahery zao ny QMM ao Anosy. Iny no raiko satria izay isan'ny ao amin'ny faritany Tuliara dia apetraka ny fanontaniana hoe naninona ary ny tsy nandroso ny faritany Tuliara nefa efa nisy an'io QMM io faritany Tuliara fotsiny za tsy resaka Madagasikara. Ny ankoatran'izay dia ny hoe ilay velaran-tany iverina ho trandrahana nge misy tanin'olona eo, misy olona eo, misy ataoko hoe amin'ny lafiny tontolo iainana be dia be ala sy ny karazany eo manahoana zany ilay lafiny tontolo iainana zany adefitra daholo eo anatin'ilay izy. Manahoana ilay fipetraky hoe radioactivité adefitra daholo zany eo anatin'ilay izy. Misy miteny fa hoe tsy misy an'izany tsy andipaka ala tsy misy atahorana eo amin'ny lafiny fahasalamana amin'ny resaka radioactivité dia mbola mametraka fanontaniana ihany misy fitorian'ny mponina any afara difainge amin'izao fotoana izao mandeha makany a Londres izay tsy mivaly hatramin'izao mahakasika ny fanampozinana nahazo ny rano sy nahazo ny hazan-dranomasina ao afara difay. Maninona zany no tsy avoaka zany
ao anatin'ilay adefitra. Ny ankoatran'izay dia ny hoe ny fandresen-dahatra ny fitondram-panjakana koa zany dia ny hoe tetika azy ity no isan'ny fifanarahana tsara indrindra ny fitrandrahana renakibon'ny tany eto Madagasikara. Dia hoy izay hoe ianareo no mahafantatra ny mahatsara azy, fa ianareo nge na indray mandeha tsy namoaka n'io fifanarahana lazainareo fa isan'ny tsara io, lazaina fa nahazahoana atoko hoe fakasitrahana tamin'ny Amerikanina io, ianareo no mahafantatra an'izany fa ny Malagasy tsy nampahafantarinareo an'izay ilay fifanarahana izay. Ka ho anay zany dia ny hoe lefa mpandrosoana ny firenena tsy vitan'ny fanononana resaka vola fotsiny io hoe azo zao million de dollars tsika, azo zao ristorony tsika, ary mandreraka ao anatin'le resaka nge tsy miresaka koatran'ny budget dépense zany ilay fitondram-panjakana, fa manahoana ny vidin'ilay arena, maninona zany no tsy resahana mihitsy zany isin'ny adefitra. Ka ho anay dia tsotra, tsy miatao hoe fampandrosoana tompoko dia ny olombelona no tsy maintsy jerena voalohany. Zay zany hoesorina amin'ny toerany ilay olombelona, ho aiza ary izy ho aripako ao ny ala sy ny karazany. Manahoana ny petraka an'izay amin'ny lafiny fahasalamana rehefa potika ilay tontolo iainana, ahoana ny fehezanao le tany le radioactivité hipetraka eo, satria na dia afeninareo ary le izy zay dia mahafantatra tsy resaka ilmenita na fahasimainy fotsiny tena ho trandrahanao fa misy monazita koa ao. Zay zany le izy. Ankoatran'izay mahafantatra koa zay fa misy 30% na terre rare koa ao anatin'io, zay isan'ny mampiazakazaka be zany ny Amerikanina le monazita sy terre rare, satria fantatsika ny filanan'izany amin'ny resaka hoe atsika zao hoe famorosa amin'ny fanavozana ny lafiny angovona ny energie zany eto ambonin'ny tany dia ilainy zareo amin'izay io, ilaina ihany koa fampandrosoana ny lafiny teknôlôjia isan-karazany. Fa hoy izay hoe ho an'ny Malagasy aloha ny zavatra manahirana azy ny sakafo hoaniny isan'andro amin'izao fotoana izao. Tsika na tiana na tsy tiana na ny vary hoanitsika ary mbola afaratsika misy velara-tany midadasika io, maninona ny tsy ampiana aloha ny mponina amin'izay lafiny izay. Ka ho anay zany mazava be hoe averiko raha resaka fampandrosoana ny fahasalaman'ny mponina aloha ny anay ny voalohany indrindra, satria ny mponina tsy salama tompoko tsy afaka hamokatra. Tsika koa manana velara-tany malalaka. Ho anay zany raha te hampandroso an'ilay faritra dia izay hoe ampio aloha ny mponina amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana. Zay zany izy apetrao ny tetikasa maro samihafa mampidirana ireo fitaovana omeo fiofanana ny olona, na ny mpamboly na ny mpiompy na ny mpiandiky, satria misy an'ireo lay zanadeky zay isan'ny miady fo mafy ihany koa amin'ilay tolona zany. Ka hoy izay hoe misy hevitra maro samihafa ahafahana mampandroso ny faritra atsimo fa io resaka fitrandrahana kasain'ny orinasa basy toliary io aloha ajanony ary takinay hatrany ny anajanonana azy, satria olombitsy no mahazo tombotsoa amin'izy fa tsy ilay mponina tena hoe tompon'ny tanàna. Sadresantsika misimisy mahakasika an'izay satria ny ankilany ihany koa namana Eliarabe vahiny dia miresaka tsara fa betsaka ireo tombotsoa izay hositrahany vahoaka ny toliara sy ny faritra tsy mandrefana mahakasika an'ity orinasa basy toliara ity. Fa omaly nisy ny fanambarana izay nataon'ny antoko politika vitsivitsy eo anivon'ny fanoherana izay manohana zato isan-jato ity tetikasa basy toliara ity, raha tsy tanisa afa-tsy ny MFM, eo ihany koa ny Arema, ny TIM, eo ihany koa ny HEVM. Ny antoko otrikafa nefa dia anisan'ireo antoko politika manohitra. Midika ve izay fa tsy mirahina ny antoko anivon'ny fanoherana mahakasika an'ity sy ny tetikasa basy toliara ity tompoko? Hitako koa moa zany le nilay fanambarana lazaina fa hoe nataona antoko vitsivitsy omaly reny. Ny fanamariako voalohany aloha dia ny hoe tsy nisy otrikafa aloha zany tamin'ilay nanao ilay fanambarana. Ny faharoa dia ny hoe satria le izy aferana antoko hafa ivelan'ny otrikafa dia tsy te hiditra lalina makasika an'izay hoe nanino reny antoko reny nanao an'ilay fanambarana, nefa dia tsy ankilany misy ihany koa ny solotenany zareo izay niaraka zany nanao tamin'ilay hetsika tamin'ny alahady eo. Misy ve ny firaisan-kinan'ny mpanohatra sa tsy misy? Hoy hoe
le izy aloha de tsolany fa aloha tsorony satria ao anatiny nodikafo amin'ny alahelo lehibe mihitsy aloha zany nitenenana hoe tsy misy ny firaisankina ny mpanohatra raha nisy any hoe ny firaisankina ny mpanohatra tsy raha vao azy ny hetsika fotsy raha nisy ny firaisankina ny mpanohatra misy fanoherana afaka natao tamin'ny voka-pifidianana na ny solona-vao-bahoaka na ny fifidianana be ny tanàna tsy misy ny firaisankina ny mpanohatra izy hoe tsy misy ny firaisankina ny mpanohatra satria maninona lizy koa hoe ny tombotsoa no manery any tsirairay zany na le antoko tsirairay amin'ilay fandraisana fanapahan-kevitra mialatria makarary no miteny an'izay nefa zay ny zavatra misy ary mandotratra koa na nodikafo ary amin'izay lafin'izay any tanady amin'ity resaka base toliary ity ary lasa miteraka zarazarana le izy satria io no zay zany le image men'ny mpitrehitra politika ny vahoaka malagasy tsy akilany antoko anankiray ihany misy milaza fa pompo etsy akilany misy ihany koa no milaza fa manohatra ozy aho hoe lasa maharatsy endrika an'ilay fomba fanaovana politika eto Madagasikara izay zavatra zay ary mbola itenenanay foana hoe ho an'ny otrikafo misy manko zany le olona mametraka hoe sao de manararoatra fotsiny an'ilay situation de ho an'ny otrikafo de ozy aho hoe ny otrikafo tompo efa nanomboka tamin'ny fitondrana ASVM zany hoe toliara sanitra efa nitoherinay ilay tetikasy io ditsiko tsara ny ministra Rira Baorinjaka no ministra tamin'izany fotoana zany efa nijoro zay mahakasika an'io ary zay no nasuspendu an'io tamin'ny taona 2014 amin'izao fotoana izao lasa base toliara izy tsy niova ny hevitra tamin'ny fanoherana an'io tetikasy io ary tsy io tetikasy io ihany ange no mitoerinay fa ny fikasana hitandraka arem-pirenena tsy aragariny eto Madagasikara dia joroan'ny otrikafo avokoa ny fikasana androba ny tanin'ny malagasy amin'ny tsy aragariny dia joroanay avokoa izay nisany mbola ijoroanay zany tamin'le resaka hoe fikasan'ny sasany hamaritra ny nosy sakatia ny nosy mitsiwa tao anaty efa niresaka n'izany zay ary efa nisy fotoana mihitsy descente natao tany amin'ireny toerandreny zany mba hanampiana ny mponina zay zany le izy ohatran'izany ny fanohiranay ny fikasan'ny arena resource ao ampasindavana ambanja zany le hoe hitandraka terarara sy ny karazany eo zany dia amotika n'ilay tontolo iainana tsara tarehy ao amotika ny tsiarin'ny mponina amin'ny kakao ny lavany sy ny karazany mijoro koa izahay tamin'ireny lafin'ireny ohatrany nanampianay ny mponina somamanina tiako tenenina zany dia ny hoe ao anatin'ilay foto-kevitra sy fomba fijery otrikafo mihitsy ilay fanoherana n'le hoe fitandrahana tsy aradariny arem-pirenena na hoe ho fikasana androba ny tanin'ny malagasy amin'ny tsirariny ao anatin'ny foto-kevitra ijoroanay zay dikan'izay na iza mikasa na ho an'izay ka tsy azahoan'ny malagasy tombony dia mijoro zany zay zany aloha ny elanelanay amin'ny antoko politika sasany zay amin'izao vao miezaka maneho ny heviny amin'izy arabasoa aloha arabajara fa tongony zareo zay zany le izy fa na izany kosa ozy aho hoe le izy mila manome modely tsara zany antoko politika ao anatin'le izy hoe io tsy atao hoe fitaovana anankiray akory ahafahana maka ny ponimponina fotsiny na ahafahana mitady tombotsoa manokana ho an'ny mpisehatra politika tsy izay le izy fa tena tolona ho an'ny mpiray-tanindrazana io dia tena tokony ijoroana le izy na izany na tsy izany kosa nefa amin'ny mafilohan'ny otrikafo amin'ny mafiloha nefa fikambana masikolo sampanantananarivo izahay indray dia tsy mitovy amin'le fomba fijery hoe tsy tokony idirana resaka politika io non décision politique no niraisiny Andry Rajoelina na suspendu an'io tamin'ny 2019 mbola décision politique ihany koa niraisiny tamin'ny novembre 2024 namoa an'io fitandrahana arem-pirenena zany tokony hanana fomba fijery mazava tsara ny antoko politika tsirairay mahakasika an'izany na omby izy na tsy omby izy tokony mazava tsara satria izay no mahatonga ny malagasy lasa mihinana-mbolony rehefa tonga ny fifidianana satria tsy fantatra koa hoe inona ny foto-kevitra na fomba fijery le antoko politika tsirairay mahakasika ity na ity dia amin'izao fotoana izao zany mahakasika ny fitandrahana arem-pirenena tsara mihitsy ny faneho-kevitra antoko politika maro samihafa mahakasika an'io mba ahitany ny vahoaka malagasy hoe iza no ahafahana misafidy rehefa tonga ny fotoanany iza no atokisana bebe kokoa afaka hiaro ny tombotsoan'ny malagasy ao anatin'io fa ozy aho hoe io ny mahafinaritra amin'ilay adihevitra koa dia mampiavaka ny vary sy ny tsy farifaly le izy hoe iza no tena hoe mpanao politika amin'ny tanany telony iza no mpanao politika mivadibadika amin'ny tenony iza no mitady tombotsoa fotsiny amina zavatra sala amin'io dia iza hoe anjaran'ny vahoaka malagasy no mijery fa raha ny otrikafo aloha efa nitoherinay io hatramin'ny voalohany ary mijoro foana izay amin'ny
fanoherana an'io de misokatra ihany koa zay amin'ny hoe fanohanana ny averiko ohatrany hoe ny mpikasahany arena resorsany any ambanja ny reo le fieteretana ivaritra ny nosiny ponina any mitsosy sakaty na reo le victime maro samihafa amin'ny resaka tany eto reo hoy zay hoe fotoana zao ny anambarana ny hery ahafahana manohatra anyzany zavatra rehetrarehetra ny fanontaniako amin'ny folo nasionaly ny otrikafa mahakasika indrindra ilay fanehonkevitra izay nataony folo alefitry ny anteneran'ny pirenena amin'ny sarany faritanin'ny toliara tinoka Roberto Omaly tao amin'ny fahitalavy-pirenena izay nanazava ny tsara ho fantatra mahakasika nyty tetikasa base toliara ity anisan'ny noresahany tao amin'izay fotoana zay de hoe hiainga avy an'ny toliara ny famelohana ny toekareny Madagascar araka ny nambara anisy moa natotanisa izay noresahana tao anatin'izay rehetra izay de ny hoe hisy asa 4 ka hatramin'ny 104 zany no hositrahana amin'ny vantana ao anatin'ny tetikasa base toliara ity ary vola 20 tapitrisa dolara no azo ny fanjakana foibe ary azo vola 70 tapitrisa dolara ny faritra zany hoe faritra atsimo andrefana izay iangany zany tetikasa izany raha iny fanehonkevitra izay nataony filo lefitry ny anteneran'ny pirenena amin'ny fisahany faritany toliara iny aiza hoe zany fanehonkevitry ny antoko otrikafa nanaraka ny fandaran'iny koa moa zany ny teny amin'ny fandarana ataon'ny filolefiny anteneram-pirenena avy any amin'ny faritany toliara mahavariana amin'ny adihevitra zany de ny hoe inona ny antony nanoherana amin'izy tamin'ny fitondrana rajonary mampianina izay zany le tena veverana mihitsy hoe tombontsoa politika no anoherana na anohanana fitikasa anankiray satria tamin'ny filoha rajonary mampianina izy zany tsy mety satria rajonary mampianina ny teo fa zao indray andro rajoelona no eo izay toanany dia lasa mety le izy ary tamin'izany fotoana zany tsy vita mety tsy mety fotsiny filazany azy fa nolazainy mihitsy fa ny mpitondra sahala Hitler no asahanokatra ny tetikasa base toliara io zany ny filohan'ny anteneram-pirenena ny faritany toliara ihany zany no miklasé any andro rajoelona ho sahalan'ny Hitler zany atao manaiky ny tetikasa base toliara io ny fanazavany moa zany de ny hoe izy tsy mpanohatra botolo fa amin'izao fotoana zao izy manohana satria io no hitan'ny fifanarahana tsara indrindra de averiko ihany le fifanarahana tsara indrindra tompo tsy fantatry ny vahoaka malagasy zany fa ianareo no mikononkonona azy eo de milaza hoe fifanarahana tsara indrindra base toliara io azahoana tombony io nazahoana félicitation tamin'ny ambassadeur ny américaine eto Madagascar eo de zay rariny raha félicité-ny ambassadeur ny américaine ianareo satria izy no nahita arena adala tompo sahala amin'ny tiany fitondram-panjakana ho atao makasika ny orinasa base toliara io félicité-ny ianao satria zay tombontsoa ho azy le izy fa tsy hoan'ny malagasy ny ankoatran'izay de ozy hoe iaingany amin'ny faritra atsimo fampandrosoana azo ingaina avy any amin'ny faritra atsimo fampandrosoana raha ohatra ka mipetrapetraka ny politika mazava tsara ny fitondram-panjakana fampandrosoana ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara afaka naningana ny fampandrosoana avy any atsimo angeny fisian'ny safira vao ilataka afaka nampandrosoana ny fampandrosoana ny Madagasikara avy any atsimo ane ny fisian'ny gaz sy ny pétrole ao Asakarahy misy pétrole ao Asakarahy misy gaz eo Mahabobo zay ane tsy contran'izany inona no manakana ny fitondram-panjakana tsy hanao an'izany fa azao fotsiny ny tontolo iainana ary apetrao mba tena azo tombontsoa amin'ireny ny poniny fa tia le resaka base toliara ity ane zavatra hafa mihitsy no tianareo atao ao anatin'le izy ary eto de mametraka ny fampandrosoana tompoko tsy resaka hoe fitandrahana minere fotsiny zay le izy aloha na hoe fitandrahana rena kibon'ny tany fotsiny manana tany malalaka sika ao anatin'izany ny faritra atsimo iny ary ny faritra atsimo tompoko de mamokatra afaka ampandrosoana ny toe-karena tsara koa ny fambolena sy ny fiompiana raha ohatra ka manana politika mazava tsara amin'izany ny fitondram-panjakana itsika de nosy tsika ny otrikafa efa ny teny foana ny solution anankiray mba ahafahana mampijanona ny base toliara io de izy hoe avozy ny fifanarahana mijonona accord de pêche natao tamin'ny vondrony européenne fa lasa angalarin'ireo fotsiny ny harem-pirenetsika satria maninona ny anareo ny tombontsoa anareo noho ny kolikoly sy ninona de ataotaonareo fotsiny le accord de pêche miteny an'izay satria maninona nosy Madagasikara
raha mazava tsara ny fifanarahana amin'ny resaka accord de pêche azo atao tsara ny mametraka orinasa usine de transformation ny hazan-dranomasitsika manomboka any Afaradofaika hatrany Antsiranana satria maninona rehefa voakontrolenao ny hazan-dranonao alaina firenena na kompania iza vonona iara-iasa aminao ary apetraka ao anaty condition fa tsy maintsy transformer neto ireo tsy vitany transformer neto ireo fa sady miteraka valeur ajoutée zay no manana vokatra ihany koa tsika ahafahana hoanitsika eto aloha ahafahana ahondrana ihany koa zany raha ny hazan-dranomasina fotsiny no resahako zay zany le zany afaka atao ny mampandroso an'ilay Madagasikara na miainga avy any atsimo na miainga avy any avaratra azo atao zany zay fa misy sosokevitra bebe ho azo atao fa ny olana nge le mpitondra fanjakana tsy miaino le mpitondra fanjakana tsy manao rehefa zavatra tsy azahoan'ny tombony fa zany zavatra resahako amin'ny mafilohan'ny tiako zany ny malagasy rehetrarehetra no azo tombony amin'izany satria raha voazana le accord de pêche au moins aloha mba fantapantatsika hoe tena firy-taonina marina ny hazan-dranomasitsika jonono le olona te hanjono azy eto reo zany inona ny condition samihafa ao anatin'izay ka le izy alefa agogo fotsiny anefa le izy amin'izao fotoana izao zany izany misy paika ahafahana mampandroso an'ilay firenena zany raha tena anao le mpitondra fanjakana fa raha iteny kosa le mpitondra fanjakana hoe io base toliary io no ahafahana mampandroso ny faritra atsimo ahafahana mampandroso ny Madagasikara izy hoe azafady tokony hamalina na akaizany le dépense ny ambaty vy amin'izao fotoana izao zay nampiteraka resabe tamin'ny taona 2020 sy 2020 na akaiza io redevance io tsy hitan'le commune miodidina eo akory tsy hitanao zay fampandrosoana miodidina an'ilay commune raha tenyzay laza koa nareo fa hoe hampandroso ny basculiare maninona raha misy fo findamonina be indrindra eto Madagasikara dia ny fo patandroy miteny an'izay satria maninona fanila bodirindrina nge iandosy anosy mino fa ifa atao hoe feno ny fipetra namana iliara be vahiny mahakasika an'izay fanaonkevitra izay raha tokony izy tokony hiresaka mahakasika ny fitakiran'ny Elizepars izay voizy ny antoko otrikafotsika satria kely ny fotoana moa hoe ao anatin'izay rehetra izay fa dia izay aloha ny resadresaka izay ny fanaovana tamin'ity filoha ny antoko otrikafo ity izay ny vahiny mivantana tato anatin'ny fandarana inany vaovao isakantsika azy izay nanaiky resadresaka mahakasika ny fomba fijeriny ny tetikasa base toliara eo ihany koa ny atao hoe réaction na ny fomba fijeriny sy ny fomba fahitany fanehoan-kevitra sy ny fanazavana izay noentiny filoha ny antenimera ampirenena filoha lefitra ny antenimera ampirenena izay misahana ny faritany toliara Tianoka Roberto atao amin'ny fahitalavim-pirenena iny mbola isy moa ny fotoana izay mbola melabelaratsika misimisy koa mahakasika an'izay ary mbola isy ihany koa ny fotoana hanasantsika ireo tompona andraikitra izay manoana antitetikasa base toliara ity zay no amaranantsika resadresaka ny raha tamin'ny vahiny isoratsika iliara be vahiny tao anatin'ny izay atao hoe resadresaka